Miarabantsika amin'izao alakamisy 27 ny volana aogositra 2020 izao. Joro mandray fitenenana ny tenako manoloana ny tsiralina. Voalohan'izany dia maneho ny fiarahamoniny sy ny fampaherezana an'ireo fianakaviana izay nahamoy ny zanany tany Nosbe Elville. Tranga tena mampalahelo, fahoriana tena mangidy ny fahafatesan'ity zaza efa narary malemy tany Nosbe ity. Zaza nila fanampiana sy tsaboana nefa ny reniny tokony hanao izany dia nidina-ponja enim-bolana tsy andrariny tao aorianan'ireny fitakiana ny taniny tany Nosbe niaraka tamin'ireny nidiny olona 13 no niara nogadraina. Maty irery tsy nahita ny reniny izany ity zaza ity. Mangidy tokoa raha mangidy ny tranga ohatr'izany, indrindra ho an'ilay reniny izay vao hita tany am-ponja. Mangidy tokoa izany mandevon-janaka izany, fa mangerifiry lavitra tsy takatry ny saina, izany hoe maty anaka nefa ianao voahidy any am-ponja, tsy mba afaka mitsabo na mikarakara, tsy afaka nandevina akory. Asa raha mba takatry ireo mpitondra any an-toerana na ireo mpitondra ambony eto amin'ny firenena ny mahazava-doza izao zava-mitranga any Nosbe Elville izao. Tsy afaka niantso tody isika fa ao Andriamanitra mahita ary koa tsara mahita izay ataony ho an'izay navanin-doza nampigadra ireto olona tsy andrariny any Nosbe ireto. Ka misarika ny saintsika malagasy tsy vaky volo ny tenako manoloana izao toe-javatra tena tsy rariny izao, dia ny fanagadrana olona noho ny fanehoan-kevitra. Tena miverina tanteraka amin'ny jalin'ny fanjanahantany isika ankehitriny, ary ohatra mibaribary izao tantara mampalahelo any Nosbe izao. Fiangaviana ny fitondrana ampitsahatra avy hatrany ary tsy misy atakandro. Izao fisamborana sy fanagadrana malagasy tsy andrariny efa tsy ahitany saina intsony izao. Mitaky ny fanajana ny zon'olombelona dia ny fahafahana maneho hevitra
fahafahana mitaky ny zon'ny malagasy miaro ny taniny eto amin'ny taniny. Ny malagasy ny tompon'ny Madagasikara ary tsy olona vahiny ny malagasy fa tompon-tany. Ka takina tsy misy atakandro ny famoahana ireo rehetra izay mbola voagadra voatana any am-ponja noho ny resaka tsy rariny, resaka fanitsakitsahana ny zon'olombelona manerana an'i Madagasikara. Tsy ireo any Anosy Be ihany fa maro sy nianona amin'izany ry Berija, ry Behary Nirina sy ireo maro hafa. Tsy andron'ny fanjanahantany intsony izao, ary novidintsika lafo dia lafo ny fahafahana, ka tokony ho sahijoro isika malagasy hanohitra hatrany ny tsy rariny dia ny fanitsakitsahana ny zo fototra, zo maha-olombelona, zo antsika eto amin'ny tanintsika no miaro ny tanintsika. Ka rahantsika akaiky ity raharaha ity, ary tsy hanaiky naoviana ny anjakan'ny jadona sy ny fanararaotam-pahefana toy izao misy eto amin'ny firenena izao isika.